Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. indray maraina ny ririnina nanjavona tao amin'ity fiaramanidina kely tao amin'ny faritra varatra Eoropa, ka maro ny fiaramanidina nandrasana no tsy afaka nipetraka noho ny ateviny zavona. Rehefa ny andro ora ela dia nambara ny aingan'ny fiaramanidina iray ianatsemo, anandrana iainga ny mpanamory lehibe hoy ny antson'ny fanamafisam-peo. Dia nisy nitsatsaingo ka hoe inona no hitranga raha tsy vitan'izany. Dia nisalasala ny mpandeha mbola tsy nizavonazavona tamin'izay fotoana izay. Nakatoko tamin'ny tompony andraikitra ny mpandeha, nefa tsy nety resy lahatra izy ireo ny andeha. Noho ny farany dia tonga teo anoloan'ireto mpandeha ny mpanamory ary niresaka. Ny resaka sy ny endrim-pitokisana teny amin'ilay mpanamory sy ny fanapahan-keviny ary ny tokony nomeny nanome toky sy antoka an'ireto mpandeha ireto, ka dia nanaiky andeha ilay fiaramanidina ny olona rehetra. Izany tantara izany dia mpianamana no mampatsiahy antsika ny amin'ny dia iray izay tandondomondoza saropady dia ny fiainana izany. Tsy misy vonjy azo antoka azontsika antenaina na avy amin'ny fitaovana inona na avy amin'ny filazan'ny toetrandro inona. Andeha isika hanao toy ireo mpandeha fiaramanidina ireo, ka andeha hiaraka amin'ilay mpanamory azo antoka. Iza ankoatran'i Jesosy moa no afaka hitondra ny fiainantsika? Jesosy irery ihany no mahalala mialoha ny zavatra rehetra izay tsy maintsy andalovana. Izy irery dia Jesosy irery ihany izany no afaka mitondra antsika eo amin'ny tena fitodiana marina. Hoy ny mpanao salama ao amin'ny salamo 700 manao hoe: nanohy ny rivotra mahery izy ka nitsahatra ny onjan-drano. Dia faly ireo satria nitsahatra izany ary nentina ao amin'ny fitodiana ny riny izy. Mbola mafisina ao amin'ny salamo 730 andiny 720 izany manao hoe: tareo amin'ny lalana mandrakizay ary farany iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Hoy ny Matteo 7:20. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoavampo fazamalaina fatomotrany andro izay. Groupe Eva. Raha maloka ny andro to manjombona toko takona ilay masoandro to torovana ny fo misamboaza voaza mafy miozizay tetezina azakivy chakaje faze sositianao si ufefi chiani sambunao si urengi chiani fiainanao radeso non miara camina si ufefi chiani sambunao si urengi chiani fiainanao radeso non miara camina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana. marubeveniadinsaina nitatawanduana simaita fifalina tenarakudzavuna izonifannutsaruvi izilailisuluana izirerinuzerofa utafita iana siufefi chiani sambuno siurengi chiani fiainanora adesso non miaracamina siufefi chiani sambuno siurengi chiani fiainanora adesso non miaracamina lewanirana zay lay onjany fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. tafaraka ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray sika ry-piaino ajaina koa dia miara-abanao sady mirary fahombiazana eo amin'ny asa atao. Resahana ombeny ombieny fa zava-dehibe ny miaro ny tontolo iainana. Resahana matetika eto amin'ity fandaharana ity tokoa izany. Manana ndraikitra amin'izany avokoa isika rehetra, na ny ankizy, na ny tanora, na ny olon-dehibe. Kolokoloy ny tontolo nomen'ilay mpahary anao fa aza-potehina. Kolokoloiko fa fiainako. dia tena sosy-kanto rangaty tanànanareo tika. Akoatra nyreto voninkazo maro isan-karazany, ny hazo fihinam-boa etsy an-daniny vitaky ndrindriny ery. Ny fahadiovan'ny tanàny mahavitinareo ry zerika mariny. Mba manaova ohatranay ry Bria, inona ny olany? Any aminareo koa ani sady malalaka anao zambolena tsara. Inona mampisento amin'izany ka? Mba miangatra ianao ry bavy a. Ny fiainanareo efa milamina sy metimety. Aizandray? Zany, anynareo ka manam-potoana anaovana an'izao volo zao. Ny anay any rotoroto amin'ny fitadiavana izay hoan'ny isan'andro e. Mitovy ihany tsika ry Bria. Mitovy ahoany? Tsoroko aminao a. Fa nambolenay andreo legioma kely isan-karazan'ireo, miampy andreo hazo fihinam-boa eo, manampy anay eo amin'ny fiainana. Dia mba asinasiana voninkazo kely koa endriky ny tanàna. Zany ny anton'ireo. Aiza kosa fa zao no tena antondiako aty aloha ry bavy a. Mba tongava kely ndriko any tanàna aloha ampianatra ny lalasofa, mba nahazo milina fanjairana motramotraka kely zay mantsy zahay. Zany o? Dia mba hatorotoroy azy eo ny fomba fampiasa azy. Aza mba mampiresaka eo ry Bria. Zany ividy ihany ve dia ividy motraka, fantatro ihany mantsinareo. Milaza ho sahiran-dava nefa
mahavidy zavatra lafo vidy iza ny tena manana ny fiainana milaminy tsy nareo tsisy an'izany eo ite zay mba tonga avandrika fa maikaikarahamana ny le masininy zay ry zery fa aza elany endriko tamy ihany ara-pitso fa ataovy tsara ny loka a sady fanokanana n'le milina fanjairana hoiteo zany fa tongava aloha ravimbomanga moa le loka tena tiandriko vambozaka eto tokotanyndry bri hoay ary feny voalavo mifanaretsaka mihitsy any edy zany le retsy fanakaiza ny olo tety orbria ino zany ataonareo zany tsy mijery olona mihitsy saika lena marina ay ve efa taondriko ndray azafady sady ariany ny lalana fa tsy eo tety foana lalako hatramin'izayko ary ny lalana fa tsy lena vendriko teo aloha ndray bri saika lena mihitsy amin'izay rano fenimpotokanana sy varymasaka raha azoko tsara dia fanariana rano malotonareo mihitsy ny tokotaninareo aiza mono tsy ho be voalavo jereo aneny lava mibosaka raha tsy efa ila andifotra mihitsy sy eo ny malalaka ako dia davindriko alefa izandray ny rano maloto voadanian'ny ainandro dia maina faza matahotra ndriko ndray bri mora bozaka lava andeha hikapan'io mihitsy azy zao raha pitso mandrosoa aloha miakara ty ambony orbria mba amboary ny fiainana mariny zao ve no ampianarinareo ny zanakareo andrekako mipetraha aloha fa aza dia mihafafa ohatran'ny orbavy tsy rariny tsony kosa zao robrika ninona ny tsy rariny tsy vitany hoe ane tokotany andra ngano feny fako fa ato atrano ihany jereo aneza ny lalitra manidiny mila hiditra any ambava mihitsy rehefa miteny zery kosa le retsy lava maso loatra ka afako hitan'ny masoko hita daholo ty zavatra rehetrarehetra ty hatramin'ny lava-boalavo ao fa kopahako amin'ity lobako ity reny lalitra reny hivoaka ny ivelany any ndray bria ahoany aretina ane vokatra zao fako sy rano maloto miparitaka be zao aza dia revo mitady vola loatra rehefa tsy ahaleony sarany ane ny vola azonareo raha marary amin'izao nareo menakavy tena mariny sady tsy vitan'izay fa ratsy le tanànaka zany tokoa eny ka ny olana koa ane tsisy olona lava ato an-trano ka aiza mono tsy zao kosa ve moa atamany tapao an'ireo bozaka ireo dia anamboary lavaka ny fako asio hitoerany ny fakonareo fa fao tsara ny trano sy ny tokotany toy izany koa ny rano maloto mba asio toerany fa tsy hamparitaka-eraky ny tokotany eny dia samy manadio ratsy tia eto fa samy tehijanona atao trano avokoa nareo menakavy kely zany ao fa hanokana fotoana vetrany fa tena oatra mahamenatra tokoa tsy ohatrany fa tena mahamenatra marina raha mba isy tia ho ato aminareo ny olona ety amin'ny manodidina mariny sady na ny aina amin'izao ary ve tsy akizitiny zany eneny io karakaranay ny tanànanay sady fahafinaretany maso ny volovolena eo aminy fanampim-pivelomana mo fahasalamana raha teo kory bria ao fa tena ezaka ary bavy tena mariny tsy bri rery ny ankonana rehetra mihitsy ny miaraka amin'ny fanampy dia afinaritra ny tontolo iainana manodidina mariny tena marina zany tsy vitan'ny olotokana tokoa ny fikolokoloana ny tontolo iainana fa ny rehetra miaraka manao daholy zany mihitsy
fiainana ne io e. Tantara nosoratan'ny Zoanitra no narahanao teo, novelon'ny mpanoratra Sirila. Fihetsika tsotra nefa mahatsara ny tontolo manodidina anao ny manamboatra toerana manokana ho an'ny fako, tahaka izany ihany koa ny rano maloto. Aza-paritaka e, raha misy moa toerana efa natokana anarinan'izany dia ary hoany, fa azandotoana ny tontolo manodidina anao. Sady fahasalamana ny manao izany no manatsara ny tontolo manodidina ihany koa. Samy mandray andraikitra ary manatsara ny tontolo manodidina azy e. Hatreo indray ny fotoanany arahana, Zoanitra Sirila no ny farimrana totosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Samy utahin'Andriamanitra ary. Tany eto ity ranome anaty maro tsy afake, halino aby ty vavake, satana toy manjeke mare. Feo mahery tsy hay volagny ty asa e, ny fijalia ty karotea e, vonoagn'olo vaoalatse hita sanandro antany atika toy e. Fara fitiavana tsisy toaniray, ry tanoro mivavaha mibebaha. Fara fitiavana tsisy mahasolo, zay nomeny rahoanao mbao anjara. Fara fitiavana tsisy tena tsara, mbatokano anjaranao laikanana. Fara fitiavana tsisy mahasolo, zay nomeny rahoanao mbao anjara. Fara fitiavana tsisy tena tsara, mbatokano anjaranao laikanana. Metezenao ijery, metezenao mba iova, metezenao igionga, fitiavana tsy miova. Ekena fa mahery reo ady heto tany, ka mampiteny mona reo filana sesila. Vezivezy reny saina to tsy ty zay maray, torevitra meny Jesosy rejere. Fara fitiavana tsisy mahasolo, zay nomeny rahoanao mbao anjara. Fara fitiavana tsisy tena tsara, mbatokano anjaranao laikanana. Metezenao ijery, metezenao mba iova, metezenao igionka, fitiavana tsy miova. Ekena fa mahery reo ady heto tany, ka mampiteny mona reo filana sesila. Vezivezy reny saina to tsy ty zay maray, torevitra meny Jesosy rejere. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Faly miarahabatika agnaby rolahy, pastera Théophile Tefison Jean-Baptiste ro magnatrika anao ary miarahaba anareo iaby amin'ny tokantrano tsirairaiky agny aby. Amitoy androany toy misy lohahevitry manoka izay ataotsika: izaho sy Ndragnahary, izaho sy Jesosy. Izaho miatrika ny Jesosy, fa hentetsika androany heky zany, izaho sy Ndragnahary. Andeha heky tsika hivavaky. Ndragnahary agnabo agny nanao anahy, misaotsaso zahay, ny fitahia ao anahy, fahasoavanao namenao anahy, intoerahay hijanjy ty saotsinao. Mamela ty heloky anay, mamela gny fahotanay, iriha ty hamoa ty fonay, hamelombelogno anay amin'ny lala iteninao. Ty raha hojanjinganay etoa hitondra soa, hitondra fiaigna ho anay soa.
tonono ay amin'ny agnara i Jesosy izay vavaka izay. Amen. Zaho sy Ndragnahary. Ndragnahary io fa haitsika. Ndragnahary io azy namoro atsika igny. Ndragnahary io azy nanao gny biby, nanao gny zava-boahary igny. Laha vankitsika manomboka amin'ny toko voalohany amin'ny Genesisy, voapindroko manomboky gny Baiboly, le momba Ndragnahary ro volagniny ao. Ndragnahary namoro gny tany, namoro gny raha iaby agnabony egny. Bahainareo gny raha volagniny? Soa biby kiaby raha reo. Agny amin'ny andininy marobe agnatin'ny Genesisy toko voalohany ao, hoe tsara izany. Ary hitandranagahary, drea efa soa iaby raha reo. I amin'ny andininy 32 reky izao ty nataony. Hitandranagahary aby ty raha iaby fa nataony. Soa biby iaby. Hita areo zay. Ndragnahary ro namoro antika, soa iaby namorongany ty raha iaby. Bakeo amizay, hatehany antsika, ny olombelo ny foroniny farany. Laha vaky atsika ngamin'ny andininy 29 izao ty voasoratsy ao. Ndragnahary nanao ty hoeke, ndao tika ny hamoron-daty manahaka atsika, araky ny tarehitsika. Iro hanjaka hazandrano, amin'ny riakiny, amin'ny voro iaby, amin'ny biby fihary reo, amin'ny ambonin'ny tany. Biby iaby ambonin'ny tany ndra mandalo, milaly, ndra mikisaky eo. Le iro nahary azy. Nanomboatsy antsika olombelo i. Nagnamboatsy ny zava-boahary, le bakeo nagnamboatsy antsika olombelo i, bakeo nagnome asa antsika. Hita areo io, hoe hanjaka amin'ny itany toy. Genesisy toko 2:15 zao ty volagniny. Jehova Ndragnahary nanday any Adama nametraka azy amin'ny sahadenao. Hiasa sy hitandrina an-sahadenao. Namia iasa Adama nahavabakeo. Namboary ny zava-boahary zany, namboary indate bakeo namia iasa. Tsy vita namia ny asa, fa mbe namia ny valikea. Genesisy toko 2:22 ziska amin'ny 2:24. Izao ty volagniny kea, hovankentsika rolahy. Ndragnahary napatory andra lehilahy, le natory biby reky, nalany ty taola tamin'ny teheza ty ato, le bakeo nakombo ao nofo ho solo. E taola teheza igny amizay nalandry Ndragnahary, le nataony ampela, nagnamboarany ampela, le nandesy ita amin'ny Adama lehilahy le hoy Adama, hanany zao hoe toy hoy taola baka amin'ny taola, nofotry baka amin'ny nofotry kotoy. Itoy hataoko hoe ampela, satria lehilahy ro nangalagna azy. Amin'ny 24 noho zany hoy ny lehilahy handao ny babany, handao ny reniny, ho raika mivadiny agny, ho nofo raiky roze. Zay le fanambaliana amboary Ndragnahary. Nomeany ny zava-boahary tsika, hanjaka tsika, noforoniny ho mpanjaka zany tikan'io, bakeo tsika namiany asa hitandrina n'io saha eo, bakeo amizay namiany valy. Etoa zany raha. Lefa mampitiliky, fa ho antsika nahoda reo fa manambaly, hajao soa valinao. Ho antsika iaby zao. Laha te atsika avao Ndragnahary, laha mana hateany Ndragnahary, mana fitiava Ndragnahary, de zao hajao ny zava-boahary, hajao ny olo, hajao ny asanao io, hajao ny valinao. Safe raha iaby reo nataony Ndragnahary hoe soa mare biby kiaby, tsy misy raty reo, hateany antsika nagnomezany an'izao. Ka zao Ndragnahary zany, Ndragnahary mpamoro, Ndragnahary fitiava, Ndragnahary izay nagnomegna antsika raha iaby zao. Ny kaiky ataoko aminao de zao, ka mandeha lavy jeria, na ho mikaiky Ndragnahary, ka mandeha mivodokily agny, ka mandeha amindrebolisy ka mandeha amy tany fandehandehana indaty tsy mivavaky re. Fa zao miantoraha amin'ny Ndragnahary re, le mivavaha amin'ny Ndragnahary namoro anao,
mivavaha amin-dragnahary nagnomeagny fambolia nagnomeagny hary ho anao, mivavaha amin-dragnahary magnomea valy anao, le valy anao le sorato amin'ny komina any io. Izay ro kaiky atao aminao Dragnahary fitiava. Ka laha izaho sy Dragnahary le raiky izahay, tiahy reke zaho koa tiazy, inoko fa iha koa manahaka an'izay. Dragnahary lay hombanao, Dragnahary lay hampitoetsy an'izay teny zay amponao ao, ka ho mahatoky amin'ny fitiavan-Dragnahary izay iry hamaragnatsika azy, hivavaky tsika. Jesosy misaotra anao no zany teny baka aminao zay, engane hitoetra, engane mba tsy ho voakosoky, engane mba hipetraka agnatinay ao avao hateanay anao zay, ary hagnaja ny raha namboarinao zahay, hagnaja ny olo namanay zahay, hagnaja gnasanay zahay, indrindrandrindra koa hagnaja ny valinay zahay. Ny agnaranao Jesosy avao ngatahanay zany vavaky zany. Amen. Iavunampu reareaku masulu ifiti panetetenare fayetsimaha oampiana rua izabukuvulu etaratsisulu oampiana rua ahayanume faetiatena divularena befiantana fanay manguraka izarafiti tuani Kristi Dark ny ambassadora Iavunampu reareaku basulu ifiti panetetenare fayetimaha oampiana rua izarukuvulu etaratsisulu oampiana rua umalemi fanay famaherivay kiaramiteny tsilaike fanimana fanay mahatukisisay silamatratrany tsimbabe aiai ny feon'ny fanantenana Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Iavunampu reareaku basulu ifiti fanetetenabe fayetimaha oampiana rua izarukuvulu etaratsisulu Iavunampu reareaku basulu ifiti fanetetenabe fayetimaha oampiana
radio feon'ny fanantenana. Fahasalamana voanoakarena kolokolo isanandro vavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olona zava-kendrena. Fahasalamana voanoakarena. Tandrovo ny fahasalamana. Misaotra an'Andriamanitra isika satria ny famindram-pony no ahafahana mifampiresaka ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako anio. Anomboana ny fiarahana ary dia andao isika hivavaka ho an'ny marary. Hoy indrindra mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:20 manao hoe: raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Amaly ny antsontsika amin'ny alalan'izao vavaka izao tokoa Andriamanitra, sady hiaino ka hanasitrana ny marary rehetra. Hivavaka isika. Jesosy zokinay malalo, mitady fanasitranana amin'ny tsy aretim-bavony mampijaly ity izahay. Tsy avytany aninninona mihitsy izy io rehefa mihetsika. Ifonan'ireo tsirambina teo amin'ny fihinanana, ny fisotro sy ny tsy fahalalana onona rehetra, ireo tebitebitsainay izay anisany ihany koa mahatonga ny vavononay arary. Jesosy io, ampianaro izahay ametraka ny fanahinay rehetra, ny tebitebitsainay rehetra eo aminao. Ampianaro izahay atoky anao. Sitrano ireo olona rehetra manaintaina amin'izany aretin'izany, naiza toerana misy azy ireo ankehitriny. Jesosy io, ianao no namorona anay ka hainao ny manamboatra izay tsy mety rehetra ao amin'izany vavon'izany. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fanasitranana avy aminao, Jesosy no hanonona anay izany vavaka izany. Amen. Mitombo fahasalamana tompoko. Mba tia hiala sasatra izy. Mino kosa ary Bazila fa mba tsy ho kahihatra ianao amin'ity indray mitoraka ity a. Aleo rasera mba hividy izay tiany fa tena tsara vidy ny vokatra sady lafo daholy. Miasa mafy kosako. Fitsinjovana ny vody andro merika no lazainy Serafina ho ahirana. Inona no hoaninao sinikizy raha ho lainy inandroany daholo ny vola rehetra azo ao ka? Sakafo kely aneny tiako hovidiana fa zavy andany vola amin'izay zavatra tsy hohaniny. Enao koa andao aloha mba hihinana mofo baolina kely sy ronono etsy ry Bazila fa kepaka be zany kibo zany ka. Mariny enao nako. Fangamora sera manjary mahazaka ronono indray rehefa ety an-tsena ka. Tsy maninona zany io rangatia. Ay, ataoko roa kaopy ny rononoko dia mofo baolina telo zay a. Ndao indray arynoko. Bazila, mivoaza mofo marary ny kiboko e Bazila. Bazila ho amba mivoaza mo e marary ny kiboko. Liretsy efa tany andava-biringy angamoenao io. Efa tany afa tsy
tsy mety rehefa marary mafy mihitsy ato amin'ny ambavafoko ato e. ao aloha reny mba hanaovy rano mafana kely arpazila angamba nidirany rivotra ny vavongoka. Nidirany rivotra hoany ka zaniko kay ny kanjonao aza maty ivombe firy sosoniko nidirany rivotra hoana. za koa ni mba manontany ty ny tena gaga mihitsy hoe maninona ry ay marary mafy mihitsy any ato ry bazila fa mba hanaovy rano mafana kely moa e. Ie sa ve mba hotroronao kely eto e. kay orasera ahoany e. sanatria hoe mandatsanao akory ah fa misy inony vokatry ny atendany zao mahazo anao zao. aiza kosy hoanina ronono somofobola hoanina bononoka indray mahita menakely de ndaondray rasera fa homana. Avy eo mbola mahita ze mihinana katsaka nefa ny fifa mangozozo ifa mila iongopotsiny. Tonga ty atrandray rasera mbola manampy vary misavovona be amin'ny vilia ny loka amin'izany tsara maso ny vangongo be ohatr'ireny inyreny tsy miato mihinana mihitsy. Aiza moa le vavony tsy tokona ka. Mba ty hiala sasatra koa ny vavony io rasera fa ny rasera terendrasera hiasa andro aman'alina. aiza kosa de zany etafa zany eo. kay marary amarina fa aza de mandatsy aloha fa za kosa ne mba nony kibonety tsy mba lamosona rangaty e. sinenao be loatrako ka mikibo voko kosa ny vady manoany de tena zany tokoa ve ny mahavoa e. ianao ary vomba miary torokely mandrary na manao asa hafa menomenona ohatran'ireny inyreny hoe tsy mba miala sasatra mihitsy ny olona fa anga motera maika moa fa io vavonikely io entin'ny atendany raseraka tsy mijanona mihinana mihitsy tsy mijanona mitsako mihitsy maraina mandra-pahaliny andro. aiza kosy tafa zany io ny asa mafony izy de sady na lafo vokatra eserasere zao mivokany mitangolongoloka eo. raha mbola tsy mijanona io rasera de miteny aminao mihitsy aleo tonga de hoentina any amin'ny radoko fa so anahirana eo ty ianao ka tena mariny. kay marary be tsy ho zakany izany mariny. de amenatra zany ny anaitran-dradoko amin'ty alina tiko nefa tena tsy maintsy hoanika ho fateto ary bazila ka andao hoany amin'ny radoko andao hoanika maty ahy mandriraka ny retsy le rasery tika. Zoanitra no nanoratra ny tantara izay narahanao teo nandrenisanao ny mpanoratra Sirila. Zava-misy eny amin'ny fiainana andavanandro eny rehefa nona be na voky de voky de to marary ny vavony ary io tsy mifidy na olon-dehibe na tanora na ankizy fa mety hitranga eo amin'ny olona tokoa izany. Matetika nefa raha tsy mamoaka raha na lio ny vavony tsy de rototra ny amin'ny loatra ny olona fa ny zavatra fahita eny de mitangolongoloka eny de to vitavita ho azy eny fa inona tokoa moa no anjara asan'ny vavony eo amin'ny vatana. Dokotera no asaina hiresadresaka mahakasika izany miaraka amin'ny namana Rila. Ny dokotera Harzava Kolgata Rasafinjatovo no miaraka amintsika ato amin'ny fandaharana harinan'ny fahasalamako. Miarabanao dokotera dia miaraba ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka ihany koa. Efa nisy taova vitsivitsy ny resana teto amin'ny fandaharana dokotera.
noresana tamin'izany ny asany sy ny fikolokoloana tokony atao ahasoa azy ireny. Manahoana kosa indray ny mahakasika ny vavony. Inona moa no asan'ny vavony? Ny vavony, inona ny asan'ny vavony? Manafangaro ny sakafo hohanina amin'ny tsiranoko ny vavony, eo vao manomboka ny fandevona-kanina. Raha izay no asan'ny vavony, dia manahoana indray ny mombamomba azy dokotera? 2 litres ny kapasiten'ny vavony ary ny pH ao amin'ny vavony dia 2,5, izany hoe asida ny vavony. 3 andro ny fanavaozana ny muqueuse na ny hoditra anatin'ny vavony. 3 litatra isan'andro ny fatran'ny tsiranoko ny vavony mivoaka. Ya, tahaka n'ireo tova efa niresantsika teto dokotera, mba mila fikarakarana ihany koa ve ny vavony? Ila fikarakarana manokana ny vavony. Miasa isan'andro ny vavony feno foana izy rehefa misakafo dia inona izay fikarakarana ny vavony izay dokotera? Mila miala sasatra izy, izay ny fikarakarana tsara indrindra ilain'ny vavony. Tandremana ny karazana fanafody hohanina, fadiana ireo zavatra mandoro vavony, ohatra ny kafe, ny alkôla, ny boisson gazeuse, ny épices manaikitra be reny, masika be reny, ny vinaigre, ny kiendiendy ary ny tavy. Ya, amin'izay resaka sakafo izay ihany dokotera, manahoana zany ny fomba fihinanana? Mihinana amin'ny ora raikitra, fadiana ny fihinanana anelakelam-potoana, tsy mihinana voky loatra, tandremana ny hafanan'ny zavatra hohanina, tsy tsara raha mangatsiaka be na mafana be. Ny sakafo milamina ampahafinaretana, atao tsikelikely ny fampiditra ambava, tsakoana miadana, tsy misakafo sady manao zavatra hafa, ohatra mitsangana mitazona vilia misakafo, ohatra mandehandeha misakafo, ohatra misakafo sady mijery tele sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mibedy na mifamaly am-pihinana-kanina. Atokany tsara ny fotoana hihinanana sy atoriana. Mandehandeha kely rehefa avy misakafo. Tsy misotro am-pihinana-kanina fa manatsatso ny ranom-bavony ka ela vao vita ny fandevona-kanina. Misotro 5 na 10 minitra alohan'ny sakafo. Tsy atao be fangaro loatra ny sakafo hohanina. Ya, dia antenaina fa tafapaka ny mpiaino tsirairay izay fomba fihinana mahasoa ny vavony izay. Fa hono dokotera, raha misy marary ny vavony, dia inona no azo atao akoatra ny fakanesana any amin'ny mpitsabo na any amin'ny tombom-pahasalamana? Misy fitsaboana voajanahary ny vavontsika. Ohatra amin'izany ny fikosehana na ny friction amin'ny faritry ny vavony, manatsara ny fikorinan'ny rà. Mampiasa gant de toilette dia asiana savony be, dia kosehina moramora, tsy pendena mafy fa kosehina moramora eo amin'ny faritry ny vavony, manampy amin'ny fikorinan'ny rà. Fitsaboana voajanahary manaraka dia ny fifadian-kanina, miady amin'ny tsy fahalevonan-kanina sy ny vavony mavesatra. Fifadian-kanina atao indray mandeha na indroa isan-kerinandro, fa mila misotro rano. Ny sakafo no tsy hohanina fa rano sotroina foana. Fitsaboana voajanahary manaraka ny kurana voankazo, izany hoe voankazo fotsiny no hohanina mandritry ny tontolo andro. Be da be ny tombony azo amin'izany, ohatra ny papay sy mananasy zao manampy be ny vavony, ny poma manampy ny vavony sy ny tsinay, ny poara manampy ny voa, voaloboka ny fo sy ny aty, ny cerise sy ny fraise natokana ho an'ny vanitaolana, ny akondro miady amin'ny fiakaran'ny tosi-drà, ny manga manatsara ny hoditra. Azafady indrindra dokotera, tokony ohatra ny ahoana moa zany ny faharetan'ny fanaovana an'izay le fitsaboana amin'ny fihinanana voankazo izay?
faharetan'ny kurana voankazo zany a 3 andro na mihoatra azotsika atao tsara fa voankazo ray na 2 karazana ihany dia 1 ka hatramin'ny 3 kilao isan'andro no hohanina azo hohanina 4 na 5 mihinana ao anatiny indray andro. Eny ary amaraparana ny resadresaka tsika dokotera, olana matety mpitsanga amin'ny olona ny masinaty noho ny sakafo hohanina io a, dia inona no azon'ny dokotera ambara mahakasika an'izay masinaty izay? Matetika ny mahatonga azy zany a dia tsy ampy rano. Mba hisoroana anazy a dia ahena ny sakafo be asidra. Mila mihinana karoty manta na poma na papaya na mananasy a, na ranondaisoa manta 2 ka hatramin'ny 3 sotro fihinanana ihany amin'ny fotoana mahamasinaty. Ranom-bomanga manta 2 na 3 sotro fihinanana ihany. Fadina ny kiendiendina ny zavatra matavy sy misy masitsika na fanaiterana, ny alkôla, ny ronono, ny boisson gazeuse ary ny fanafody ilay ntsontsika hoe anti-inflammatoire amin'ny fotoana isehoan'ilay masinaty. Tsy pendena koa ny vavony amin'ny ceinture na ny akanjo tery, tsy midaboka avy hatrany rehefa avy misakafo, rehefa matory dia manindry akavia, fadina ny constipation. Ireo no atao zany mba hiadivana amin'ilay antsoina hoe masinaty. Mankasitraka indrindra dokotera. Azon'ny rehetra tao ny mikarakara ny vavony amin'ny fomba fihinana mahasalama izay nitasain'ny dokotera teo. Raha sendra marary ihany koa ny vavony dia misy fomba fitsaboana natoraly ara-bojanahary ny lazaina teo. Anjaran'ny tsirairay izany manao fampiarana ahasoa ny vavony. Fataova anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny vatan'ny olombelona izy io. Hatreo indray ary ny fandaharana renan'ny fahasalamako androany, zoanitra sery ilano ny farimbona na totosa izany. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Nehemia 9:10 tapany 2 no atolotra anao ifanaovana mandrapitafa. Manao hoe koa aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'i Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Dia faly mifandray amintsika mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana na ny radio Adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy, ny mpiara-mianatra aminao Elion Andremitanso. Fanekena vaovao, ny fanekena vaovao, izay indray ny fatoan'ny fiarahantsika mianatra amin'ny teny ody. Petraka amin'ny fanontaniana ary hoe inona indray ary ty fanekena vaovao ty? Manafoana ilay fanekena taloha ve ilay vaovao sa manamafy sa ahoana? Ary raha toa ka manafoana ny taloha ilay fanekena vaovao, dia ahoana izany no antony lazany Jehovah Andriamanitra fa fanekena mandrakizay ilay fanekena taloha? Manasanao ary hamaky avy hatrany ny amin'ilay fanekena vaovao. Ao amin'ny Jeremia 9:1-3 ka hatramin'ny 7:3. Jeremia 9:1-3 ka hatramin'ny 7:3. Indro avy ny andro, hoy Jehova,
izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izaho no vadiny hoy Jehova. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady soratako ao am-pony. Ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady soratako ao am-pony. Ary izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko. Eto aloha dia manaitra avy hatrany, ary mampiavaka n'ity fanekena vaovao ity ilay hoe, ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady soratako ao am-pony. Ny hoe ao an-tsaina dia midika fa tsy fankatoavana anjambany no tian'Andriamanitra ankatoavantsika azy ao anatin'ilay fanekena ataony amintsika. Iray izay, ary ny hoe hosoratako ao am-pony dia midika izany fa tian'Andriamanitra raha ampitiavana ilay fankatoavana. Ireo zany no andininy eo amin'ny testamenta taloha, ireo mivakitsika teo miresaka voalohany indrindra ny amin'izany antsoina hoe fanekena vaovao zany. Ao anatin'ny tontolo kevitry ny fiverenan'i Israely avy any amin'ny fahababoana no isehon'ity fanekena vaovao ity. Miresaka ny amin'ireo fitahiana ho raisin'izy ireo avy amin'Andriamanitra izany, raha toa ka mankatoa ilay fanekena izy, ny votoatin'ilay fanekena izy ireo. Raha iverenantsika ny 2:30 dia voalaza eo fa nivadika tamin'ilay fanekena voalohany nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely, ary nanompo Andriamanitra hafa mihitsy aza, dia navelan'Andriamanitra ho babo izy ireo vokatr'izany, fa maizana izany. Rehefa nitaraina sy ny fona tamin'Andriamanitra moa izy ireo, tahaka ny nataon'izy ireo tany Egipta ihany, dia noafahan'Andriamanitra tamin'ny fahababoana indray, dia nanaovany fanekena vaovao indray. Tena magaga ny fitiavan'i Jehovah Andriamanitra. Ary tahaka ny tamin'ireo hafa rehetra ihany, dia Andriamanitra no mitarika ny fanekena. Ary mbola izy koa no anatanteraka izany eo ambanin'ny fahasoavany. Eto Andriamanitra dia milaza ny tenany ho vadin'izy ireo, izany hoe misy fifamatorana akaiky sy maharitra, fa tsy hoe mandalo fotsiny akory. Lazainy eto ny ampiavaka n'ilay fanekena vaovao dia ny anoratany lalàny ao am-pony izy ireo mihitsy, fa tsy amin'ny vato fisaka ety ivelany intsony. Ary mbola amafisiny indray ny teny nampiasainy tamin'ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama, manao hoe ho Andriamaniny aho ary izy ireo ho oloko. Arak'izany dia tsy miova ny tanjon'ilay fanekena, dia ny ahatonga antsika, ny ahatonga ny zanak'Andriamanitra hanana azy ho tena Andriamanitra, ary ahatonga antsika ho tena olony. Hitantsika tahaka ny teo aloha ihany, dia tsy fifamatorana araka ny fifanarahana ao amin'ny lalàna fotsiny, tahaka ny any amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny fanekena ataon'Andriamanitra amintsika, fa tena mihoatra lavitra noho izany. Ho soratany ao am-pontsika ny lalàna. Zava-dehibe inga zany ataony ao an-tsaina ho soratany ao am-pony. Raha ampitahinao amin'izay voalaza ao amin'ny Exodosy 4:7 io fanekena vaovao io, dia izao ny zavatra hitantsika. Exodosy 4:7 ahitantsika ny tsipirian'ny fanekena natao tamin'ny zanak'Israely. Dia halaiko ho ahy ianareo ho oloko ary ho Andriamanitra reo aho. Tsy miova mihitsy ilay izy, tsy miova ny tanjona. Dia toy isantsika dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah Andriamanitra reo, izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovy ny Egiptianina anareo. Tandindona ihany izany Egiptianina izany amin'izao fotoana izao, efa manana ny endriny vaovao eo amin'ny fiainantsika ara-panahy zany, dia ny fanandevozan'ny fahotana. Rehefa ahafahan'Andriamanitra amin'ny fanandevozan'ny fahotana isika,
dia tiany isika raha mandray azy ho tena Andriamanitra ny fiainantsika ary tian'Andriamanitra isika raha mitondra tena tahaka ny olon'Andriamanitra. Izay foana ny tanjona na tamin'ny fanekena taloha zany a na amin'ny fanekena vaovao tsy miova ny tanjona. Dia vakitsika ny 4:30 amin'ny Jeremia 1:3 dia ho ampitahintsika amin'ny Jona 7:7 zany. Jeremia 1:3 ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala ny Jehova, fa samy ahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehova, fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako tsony ny fahotany. No hoe mahalala eto dia tsy fahalalana ratsaina no heviny amin'ny kolotsaina tatsinanana izay nandikana ny Baiboly teo anivon'ireo Hebreo. Fa ny hevitra izany dia midika fifandraisana am-po akaiky. Ka ny hoe mahalala ny Jehova dia mifandray am-po akaiky amin'ny Jehova ny heviny. Izay zany no tanjona kendren'ilay fanekena. Avelako ny elony io izy, tsy ho tsarovako tsony ny fahotany. Dia azotsika ampitaina amin'izay voalaza amin'ny Jona 7:7 zany. Jona 7:7 zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ny hevitry ny hoe mahafantatra eto dia mitovy amin'izay voalaza amin'ny Jeremia 1:3 ihany. Midika ho fifandraisana akaiky amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy. Izao zany raha vatanina no hamakitsika ny Jona 7:7. Izao ny fiainana mandrakizay dia ny mifandray am-po akaiky amin'ilay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahiny. Zava-dehibe ny lesona raisitsika eto. Voalohany aloha dia mbola hitantsika ao amin'ilay fanekena vaovao ireo zavatra anankiroa tao amin'ny fanekena teo aloha dia ny fahasoavana sy ny fankatoavana. Porofo zany fa tsy miala tamin'ny fanekena voalohany nataony ny Andriamanitra. Laza izy fa mandrakizay ilay fanekena, mazava loatra zany. Fa ny ataony eto dia ny nanamafy, nanao izay hahatonga antsika hanana fomba izay ahafahana mankatoa. Tsy verenany zanak'Israely tamin'izay nataony teo aloha intsony ny tanjony. Manome ny hery ny fanahy masina Andriamanitra, ametraka ao anatin'ny fotsika ny fitiavana hankatoa azy, hankatoa ireo didiny ao anatin'ilay fanekena ataony amintsika. Mamela ny heloka Andriamanitra, manorina fifandraisana vaovao ary manome hery manokana ahafahana mankatoa, izay fahasoavana goavana be mihitsy. Ary ny endriky ny fankatoavana eto dia tsy amin'ny fomba nentim-pahazarana sy mandeha ho azy fotsiny, na vokatry ny tahotra anjambany fotsiny, fa noho ny fahalalana sy ny fitiavana an'ilay Andriamanitra, ary koa noho ny faniriana hanompo azy. Izany votoatin'ny fifandraisam-panekena izay tadiavin'i Jehova amin'ny olony, tadiaviny amiko sy aminao. Mba ho tratran'Andriamanitra ny tanjony eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainantsika rehetra, mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra eto. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.